Amin'izao fotoana izao malefaka miandalana ny alizay eto Madagasikara indrindra manomboka ny alahady hariva ho amin'ny rapitso faha-efatra ny volana novambra fito ambin'ny folo amby roa arivo ary dia hanorana malefaka ny maraina ny antalaha aka endrika tandrifon-drano kosa izany any avadibavy fitovina sy atsimo atsinanana ifandimina ny rano sy masoandro any amin'ny fahatra sisa ho amin'ny rapitso tolakandro dia hipoitra indray ny orana tandrifon-drano Rakotrika any Diana sy Sofia any tahak'izay ihany koa any Melaky hanorana tandrifon-drahona indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina ny faritra atsimo atsinanana sy Tolaniaro andrahoana na andrahoana vitsy ny andro na ny faritra sisa somary misy fiakarany kely kosa ny maripana no vinavinaina ho amin'ny rapitso ho amin'ny maraina zao dia 13 degré celsius ny ambandrindra ny Vakinankaratra 14 degré ny Fahatamantanarivo sy Fianarantsoa ho amin'ny rapitso tolakandro kosa dia 13 degré ny ambondrindra ny Antsohiany ny aty amin'ny Avoatany dia eo manodidina 5 hatramin'ny 20 degré ny amin'ny Moritsiraka dia eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 30 degré celsius ho amin'ny rapitso hatrany dia andrahoana ny andro amin'ny faritry Maurice Milan ary Paris hitandilo kosa andrahoana sy masoandro ny Bangkok hanorana tandrifon-drahona ny faritry Seychelles ho amin'ny rapitso hatrany dia hiposaka amin'ny 10 ora mahery 12 minitra ny masoandro ary hanomboka hoditsy tsikelikely izy amin'ny 10 ora mahery 5 minitra dia mirary ianao farany herinandro mahafinaritra izay tompo lasy tompo vavy.